Ny zo nomerika. Ny nomerika dia fitambaran'ireo teknôlôjia vaovao sy aterineto. Ohatra ireo finday, solosaina, tambazotra tserasera, horonan-tsary sy sary elektrônika. Ny zo kosa dia ireo fahefana sy tombontsoa no ny maha-olona. Ny zo nomerika izany dia ireo zon'olombelona amin'ny ankapobeny amin'ny vanim-potoanan'ny aterineto, izany hoe zo efa mahazatra ihany toy ny zo hajaina ny asana maha-olona, zo hianatra, zo hanana fiainana manokana. Zo nomerika ihany koa ireo zo amoran'ny fitaovana nomerika, ny fisitrahana azy noho ny firoborobon'ny teknôlôjia, ohatra hoe ny zo anio hevitra ankalalahana, ny zo azo toro, ny zo handray anjara amin'ny fiainam-pirenena. Ankoatr'izay dia zo nomerika ihany koa ny zo hisitraka aterineto sy fitaovana nomerika, ny zo beazina mahakasika ny nomerika, ny zo arovana amin'ny herisetra ao amin'ny tontolo nomerika, ny zo amin'ny fampiasana sary, ny zo arovana ny momba ny tena, ny zo adinoina amin'ny tontolo nomerika. Mampandroso ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena amin'ny fanapahan-kevitra ara-politika ny fampiarana ny zo nomerika. Zo izay miara-dia amin'ny fampandrosoana ifotony toy ny fahaizana mamaky teny sy manoratra, fisitrahana herinaratra, fitaran'ny tambazotra aterineto, saran'ny fitaovana nomerika sy aterineto takatry ny rehetra. Tsy rendrarendra ny fampiasana aterineto fa zo.